Soafafy ampahombony ho avy sa fikambanana iray tana ekipa manana traikefa maro amin'ny fampandrosoana ifotony. Fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, noforona ny taona 2012. Ny taonjona dia tokana ihany ny fahavonona amin'ny famoronana fiarahamonina mirindra, tsara tantana ary mivoatra indrindra eo amin'ny tontolo ara-toekarena. Ohatra amin'izany ny tosika omena ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, komina, fikambanan'ny komina, ny faritra, tosika ho an'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny famboarana sy ny fanavaozana ny fomba fitantanana. Iray amin'ireo tetikasa nisa ny tetikasa sata, sahan'andraikitra sy tetim-pivoarana aro-hevitra. Ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana noviana mampiavaka ny ONG SA ary nohizahina nasongadina atao anatin'ny tetikasa sata izany foto-kevitra roa mazava tsara atao anatin'ny tetikasa izany. Ny vinana ONG SA dia hoe ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana no anisan'ny lalana mahomby hatongavana ny fampandrosoana na ny fampivoarana ny toe-karen'ny fotony. Foto-kevitra roa amin'izany fitondrana tsara tantana izany no tiana nasongadina atao anatin'ny projet SAT. Projet SAT moa izany dia projet vatsian'ny Union Européenne vola ary tanterahana any amin'ny faritra Itasy. Dia ilay foto-kevitra roa dia hoe fametrahana ny tamberona andraikitra eo amin'ny mpitondra araka ny fitakian'ny vahoaka sy fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena eo amin'ny asa isan-karazany mahakasika ny fitantanana ny harena voajanahary. Ny tetikasa SAT zany dia tetikasa fanamafisana orona an'ireo firaisamonim-pirenena mitantana harena voajanahary, indrindra fa ny alatapisin'ny farizany dia ireo vondron'olona eny fotony. Tetikasa fanamafisana orona an'ireo vondron'olona eny fotony ireo zany mba ho tonga rafitra matanjaka sy tsara tantana ary afaka sy maneho hevitra sy miaro ny heviny zany, fa tsy hoe anaovana teny midina avy any ambony fotsiny sy mpanatanteraka, ary afaka manaitra ny tompon'andraikitra ihany koa raha ilaina amin'izany hoe fiarovana sy fitantanana ny harena voajanahary zany. Ny mpinjany rehetra zany moa zany dia tsy ho vitan'ny tetikasa SAT samy rery fa ny voakasika sy ny mpiara-miasa ao anatin'izay tetikasa izay zany dia ao zany ireo sampandraraha-mpanjakana izay miaro ny tontolo iainana sy ny ala, ary ny sampandraraha-mpanjakana ihany koa misahana ny jona, dia ao ny distrika, ao ny préfecture, ao koa zany ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, indrindra fa ireo komina 5 zany izay misy ireo le vondron'olona eny fotony ireo. Komina 5 no voakasika ity tetikasa ity: ny komina Morafeno, Antobiest, Soamamanina, Arivonimamy 2 ary ny komina Miarinarivo 2. Ny taona 2014 no nanomboka ny tetikasa ary maharitra 430 volana. Ny vondron'olona ifotony sy ny mpikambana amin'ny ankapobeny no misitraka izany. Tetikasa vohy miisa 420 mikasika ny fiarovana sy ny fanomezan-danja ny harena voajanahary no notohanana mivantana arabola nandritra ny tetikasa SAT. Tetikasa niainga tamin'ny fikaonan-doha ary ny fiarahamonibinantoka tamin'ny sehatra maro ny tombontsoa azon'ireo mpisehatra tamin'izany. Ny fiaraha-miasanay tamin'ny SAT zany dia ao voary tanteraka aloha zany ny ala tantaniny sy ny doro-tanety tsy misy mihitsy, dia tao anatin'izay koa ny aro-hevitra. Ny aro-hevitra moa fanehoan-kevitra sy fanaovana aro-hevitra amin'ny lavin'ny fitantanana, dia tafatsangana ihany koa ny firaisan'ny VOI mihamafy zany ny fifamatoran'ny firaisan'ny VOI sy ny VOI indrindra amin'ny lafiny ara-panjakana araka mpisehatra rehetra, satria niofana izany aro-hevitra izany tanteraka mihitsy izany zahay. Dia nisy ihany koa fanavaozana famindram-pitantanana VOI 420 zany teto amin'ny faritra Itasy, izay vokatry ny fiaraha-miasa. Dia porofon'izany koa moa tafatsangana ny dinam-paritra eto Itasy. Dia nisy ihany koa moa araka ny fiaraha-miasanay tamin'ireo zalahy ireo zany tamin'ny SAT, dia vokatr'izay ihany koa nahafahanay afaka mitondra ny hevitray sy miaro ny hevitray amin'ny iraisam-pirenena, indrindra na ny tany amin'ny firenena hafa mihitsy ary dia isan'ny nanana solon-tenanakany moa zahay any Marakesy.
vokatr'izay aro hevitra izay zany. Miisa telo kosa ireo fomba fiasa mahomby ny songanina tao amin'ny tetikasa ary nahalavorary izany ny ainga teny fotony hatrany izay fiara-miasa izay. Ny fomba fiasa mahomby ny songadina tao amin'ny tetikasa sata dia mifantoka amin'ireto singa telo manaraka ireto. Ny voalohany dia famafisana ny rafitra ahafahan'ny olona pirenena sy ny fokon'olona mandray anjara sy mahomby amin'ny ady hevitra mikasika ny fitantenan'ny harena voajanahary. Ny faharoa dia fampifandraisana ny hetsika avy any fotony amin'ny lamina sy ny paikady eo anivon'ny commune. Ary fahatelo dia fampiarana tantsorika miaino sy mivoatra arakaraky ny fisehoan'ireo sakana eo amin'ny rafitra mpanapa-kevitra isan'ambaratonga. Saika niova araka ny commune ny paikady nentina tamin'izany. Ny vinan'ny commune Somamana zany amin'ny VOI, fiombonan'ny VOI 7 ao anatin'ny commune Somamana io dia niarahana ireo fiarahamonim-pirenena izay nitarihan'ny tetikasa sata sy ny drefy teto anivon'ny faritra Itasy zany. Io viny moa zany dia namaritana indrindra ny fiarovana ny harena voajanahary izay misy amin'ny faritra eto ny faritra anivon'ny région Tasy zany. Tamin'izany fotoana izany indrindra moa dia nametrahana ny teny anankiray foto-kevitra hoe VOI mikajy ny harena voajanahary, fiarikarena ary sohim-bonany rehetra sy lovain-jafy ao anatin'izany vina izany. Fa ankoatry ny fanetsehana ireo olona eny fotony izany hoe ny fanomezana anjara ireo olona eny fotony, isan'ny nampiavaka ny tetikasa sata ny fomba fiasa ihany koa ny fitantanana mangarahara sy ny fisian'ny tambirina andraikitra eo amin'ny VOI sy ny union. Ny atao hoe VOI dia vondron'olona ifotony, izay no mitambatra natao hoe VOI. Ary izany VOI izany dia misy rafitra hijoroany mandrakariva. Dia ilay rafitra entina zany dia mivondrona ny olona eny amin'ny fokon'olona na isa fokotany. Dia ireo olona ao anatin'ny fokotany ireo zany no mitantana ny harena voajanahary eny amin'ny faritra misy azy tsirairay aby. Nefa koa noho izay fitantanana izay dia narafitra ihany koa ny atao hoe union. Union zany dia ireo VOI mitambatra ao anatin'ny commune no atao hoe union. Ny fanampon'izay amin'izany hoe inona no atao hoe mangarahara dia ny vahoaka zany hatramin'izay nisy nitohana izay na ny fiaraha-miasa tamin'izareo sata dia efa sa manontany, sa mijery manara-maso. Dia izay zany dia efa azo atao hoe mangarahara zany ilay fitondrana. Ary ilay tamberina ndraiky teto dia izay birao izay mitantana ao anatin'ilay izy dia miseho konko hoe mamoaka ny atsipiriany vola miditra sy mivoaka eo amin'ny vahoaka izay mino anay. Zava-dehibe manan-danja ihany koa ny fiaraha-miasa ny VOI sy ny fokon'olona ao anatin'ny fitantanana ny harena voajanahary. Miara-miasa tanteraka tokoa ny VOI sy ny fokon'olona satria raha misy ny zavatra zany ohatra hoe ny ala tapivo voasimba dia afaka mandray andraikitra ireo mpanara-maso VOI ao anatin'ny fokon'olona mampandre anay président VOI na ireo birao maro izay ao anatin'ny voafidy dia miaraka izahay mijery manao asa fitiliana fotony marina hoe tena mitombona marina ve. Ny union ihany koa dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fanohanana ny VOI. Ny fifandraisan'ny union VOI dia misy ireo olana avy any VOI fotony entiny eo anivon'ny union dia ny union no mitady ny hevitra izay fomba hamahana ireo olana misy ireo, ary misy koa ny tetikasa avy any fotony izay tadiavana fanohanana ahafahana mampitombo ireo seha-pihariana ivelomany tsy ikitiany harena voajanahary dia andraikitry ny union ihany koa no mitady vahaolana sy mpamatsy entina mamatsy ireo tetikasan'ny vondron'olona fotony izay. Eo ny VOI sy ny union, fa eo amin'ny sehatra firenena ankapobeny dia misy ihany koa ny atao hoe tafy miavo. Misy araka izany ny fifandraisan'ny union VOI, ny vovonam-patry ny firaisamonim-pirenena antsoina hoe sohim-bonina sy ny tafy miavo nasionaly na ny tambazotra ny fokon'olona miaro ny harena voajanahary. Ny tafy miavo na tambazotra ny fokon'olona mitantana ny harena voajanahary dia tambazotra iray lehibe mitantana ny harena voajanahary tianao tenenina eto dia misy ny mitantana ranomasina, misy ny mitantana ala tapy, misy mitantana ala ary misy ny mitantana farihy. Ny mpikambana ao aminy dia manerana ny faritra 220 amin'izao fotoana izao.
Arak'izany manampy ny VOI sy ny fokon'olona ihany koa ny tafy miavo azony tsapain-tanana moa no vokatra tsara nentin'ny fananganana ity rafitra ity. Manana rafitra avy amin'ny fotony, fototra amin'ny fokon'olona sy ny VOI ny tafy miavo, ary misy rafitra eo anivon'ny faritra, ary misy rafitra eo anivon'ny nasional. Raha ny andraikitra taon'ny nasional sy ny faritra dia zany hoe mitovy fa samy manana fotsiny zay mampiavaka azy hoe mahanasional sy régional zay dia fiarahana zany dia mijery zay tombotsoa iombonany ny fotony zany eto anivon'ny firenena. Tamin'ny alalan'ny fanetsehan'ireo olona eny fotony nandritra ny famaritana noviana iombonana no ahafahan'ireo mpisehatra rehetra namaritra sy nahalavorary itetika asan'ny arahana tamin'ny sata, ohatra amin'izany ny fanamafisana ny fitoeran-tserasera ao amin'ny komina Miarinarivo 2. Ny ilana ny fitoeran-tserasera eo anivon'ny komina Miarinarivo faharoa dia mba ahafahana mampita vaovao miainga avy any fotony dia averina indray mankany fotony. Maro zany ny vaovao azo raisina ho anivon'ny fitoeran-tserasera ao. Ohatra azo raisina amin'izany ny fiaraha-miasa amin'ireo mpikambana ifotony. Ankoatran'izay ny misy ireo mpiara-mombonantoka izay miara-miasa ao aminay dia maka ny vaovao dia manaparitaka an'izay any amin'ny toerana misy andreo tsirairay avy any dia izay koa zany manangona ilay vaovao avy any amin'ny fotony. Etsy ankilany misy ihany koa ny antsoina hoe rafitra SLC na ny structure locale de concertation izay navoaka ny didim-pitondrana 2024 tsipika 7,57 ny taona 2022. Ny SLC dia rafitra iray napetraky ny fanjakana natao hikanandohan'ireo mpisehatra eo anivon'ny komina momba ny fitantanana ny harena Voajanahary. Ao anatin'io rafitra SLC io zany dia ahitana kolejy, zay moa nilazana azy zany kolejy maromaro. Dia tsy tanisany be da be dia anisany tafiditra ao ny VOI satria anisan'izy zany no mpiaro ny tontolo iainana. Ratsorana rafitra iadikevitra entina hampandrosoana ny komina ny SLC ary mifandray amin'ny VOI amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Fa isan'ny paikady iray entina hifehezana ny fiarovana ny tontolo iainana ato amin'ny faritra Itasy ihany koa ny dinam-paritra. Ny dinam-paritra moa zany dia nainga avy any amin'ny fanadihadiana fotony satria no ny antony manokana dia natao zany zay mba hoe hitovizana ato anatin'ny faritra Itasy zany ny fampiasana sy ny fampiarana ilay dina. Zay zany tena atom-pisin'ilay dinam-paritra zay atao. Nisan'ny fanavaozana ny famindram-pitantanana na ny antsoina hoe transfert de gestion izay voaterina tao noho ny trangany vaivay nisy toy ny tao amin'ny komina ny Soamamanina izay nisy fanavaozana 8. Ny famindram-pitantanana moa zany dia famindram-pitantanana ny fitantanana ny harena Voajanahary, izany hoe fanomezana andraikitra na fahefana ny olona ifotony hitantana ny harena Voajanahary mba ho fantatry ny olona ifotony zany fa ny harena Voajanahary dia izy izay any fotony ihany no mety kokoa, tsaratsara kokoa no mitantana ny harena Voajanahary io satria izy ny mahalala ny zava-misy marina ny antoerana fa tsy atao aty ambola tabatra. 3 hatramin'ny 10 taona ny faharetan'izay fifanarahana izay, miankina amin'ny fahitan'ny fanjakana ny fomba fitantanana mahombina tsia. Mba hanamafy ny fampiarana izay famindram-pitantanana izay dia novoizina teto amin'ny faritra Itasy ny atao hoe commission mixte. Ny commission mixte zany dia napetraka aty anivon'ny distrika mba hiara-mientana amin'ny fampahombiazana ny dinam-paritra, fiarovana ny tapisy sy ny tontolo iainana. Ao anatin'ny commission mixte io zany dia hita ao daholo ny acteur rehetrarehetra heverina fa tokony farimbona amin'ny fampanjariana io tanjona izay tratsarina io. Noho ny fampiaran'ny tantsorika maro lafy dia nisy ny fanohanana tetikasa madinika mba hampiroboroboana ny ambaindan'ny fiarikarena any fotony. Nanampibetsaka tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ireo ny fandraisana anjara mivatan'ireo mpahazo tombotsoa toy ny teo amin'ny lafiny arabola, ny herintsandry, ny fitondrana ireo akora misy eny atoerana. Teo ihany koa ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny komuna sy ny sampandrara
mpanjakana voakasika toy ny asa fanamorana, ny fanaraha-maso ary ny torohevitra teknika samihafa. Nanao anjo tetikasa ny sata no faritana tamin'izay hoe tetikasa mahakasika ny fiarovana sy fanomezan-danja ny harena voajanahary ilay izy. Nisy atrikasa mihitsy izany fampahafantarana io anjo tetikasa io dia namaly araka izay ireo vondrona na fikambanana voakasika. Nisy tetikasa fanajariana farihy sy fampidirana zanatrondro dia teo ihany koa ny tetikasa fiarovana sandrika, ny fametrahana tanjanakazo ary ny fanaovana fambolem-kazo. Dia tetikasa nisongadina ihany koa hoe mba tena hiarovana an'ilay harena voajanahary mba tsy ho tonga any amin'ilay fanimbana ny olona dia nisy tetikasa mahakasika ny asa fampidiram-bola. Ho an'ny commune Tobesta zany dia nisy ireo fametrahana ny drafitra fampandrosoana commune ny PCD dia ny tetikasa nalain'ny vatsian'ny tetikasa sata vola zany dia tetikasa voasoratra tao anatin'ny drafitra fampandrosoana. Ny drafitra fampandrosoana dia nandraisan'ny ankolafy kely rehetra anjara ny fandrafetana azy. Dia izay zany anisan'ny efa vokatra voalohany nataon'ny commune tamin'izay. Manarak'izay rehefa tonga ny famatsim-bola izay avy amin'ny tetikasa sata dia ireo vondron'olay fotony izay nandray anjara tamin'ny fandrafetana ihany koa ny teti-bolan'ny commune. Nisy ny teti-bola ifanolorana fa atsoina zany ny eto anivon'ny commune, atsoina ireo ankolafy kely hitondra ny heviny, hitondra ny vinavinany ho arafitra ao anatin'ny teti-bolan'ny commune. Nandritra ny telo taona moa zany zao ny asan'ny tetikasa sata. Ny fomba nitondrana tantsoroka tamin'ireo le olona mpiara-miasa aminy, raha miteny hoe olona mpiara-miasa ny VOI indrindra satria izay moa no tena antoko sy mety tetikasa hoe fanomezana tantsoroka fanamafisana n'ireo firaisamonim-pirenena mba ho lasa herim-panosokevitra, ho lasa ho arofanina, ho mpanao aro-hevitra amin'le zavatra mahakasika ny harena voajanahary. Dia tany vao nanomboka mihitsy izay dia efa nisany tsy hoe nieritreritra hoe ity no tokony atao any, manana ny fomba fiasa izy efa fanao hatramin'izay, fa kosa niezaka jery hoe ohatry ny ahoana ny zavatra misy eny an-toerana neny tamin'ny zavatra efa misy no sy filana. Amin'ny ankapobeny vokatsoa no azon'ireo voakasika ny tetikasa sata teto amin'ny faritra Itasy. Tahaka izao kosa nefa ny mba sosikevitra entin'ireo mpiantsehatra hanatsarana ny fitantanana ny harena voajanahary eny fotony. Zavatra takiana hovaina zany dia le tsy sin'le famerana le taona ny fitantanana an'le harena voajanahary. Dia eo ihany koa ny fanovanany lalàna izay hananan'ny vondron'olona ifotony fahefana feno. Raha ame ohatra ray azy zao dia anisan'ny fahefana meko tsy meko ihany ny menan'ny vondron'olona ifotony satria raha iresaka ny fahatra tapitsika dia mitantana sy manajary ny vondron'olona ifotony nefa rehefa tonga ny fijeren'ny tompon'andraikitra samihafa fa misy ohatran'ireny le fitrandrana rena kibon-tany reny dia anisany tsy tazana loatra intsony ny fahefana na ny lanja misy eo anivon'ilay vondron'olona ifotony. Izay zany amin'izao dia manam-pandriana hoe ny fahatra tantaninay dia mba hanananay fahefana feno na any amin'ny farihy io na aty amin'ny tapi io ary tsy ho ferana taona roa taona arak'ilay voalaza teo fa mba tsy hisy fetra ny taona hitantananay azy. Zay zany anisan'ny sosokevitray eo amin'ny fanovana lalàna mba hahafahanay malalaka mitantana ny harena voajanahary. Raha fitiany eto am-pamaranana ny antoka ny fahombiazana hita tato amin'ny tetikasa sata dia ny fanamafisana ny rafitra eny fotony ho afaka hanao aro-hevitra eo amin'ny sehatra isan'ambaratonga ny hatrany amin'ny iraisam-pirenena. Fanatsarana ny fifandraisan'ny fokon'olona sy ny VOI amin'ny mpitantana eo amin'ny commune sy ny sampan-draharaha ara-teknika eo amin'ny faritra, ny fampiarana ny asa fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fampiroboroboana, ny fiariana sy ny asa fivelomana, ny fampiarana tantsoroka mampandray andraikitra ireo fikambanana toanana. Mangatsimba
miala